Taorian'ny famoahana ny didi-pitondrana laharana 470 sy 400 bara 712 momba ny fanakatonana ny fitrandrana ny Drakaka ny 10 aogostra hatramin'ny 1 oktobra 712 misasak'alina dia nisy ny fionana ho fanazavana ny antony nandraisan'ny misteran'ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono io didi-pitondrana io tamin'ireo mpikirakira ny sehatry ny Drakaka tao amin'ny efitranony antenimeran'ny varotra sy ny indostria mahajanga. Samy resy lahatra ny rehetra fa zava-dehibe ny fiarovana ny arena anaty rano malagasy mba olovain-jafy izany. Ny zavatra hita teto dia tsapa fa nangatan'ireo mpiatsehatra izay fanidina ny fitrandrana izay satria ny tanjona ao anatin'ilay izy alohany dia ny fiarovana ny vokatra Drakaka eto Madagasikara ary hitanay androany moa zany izay nitandrika ny fivoriana teto fa maro tokoa eto Mahajanga manokana mpiatsehatra amin'izay resaka Drakaka izay. Nafinaritra moa fandraisana anjara ny association ny collecteur zany ny association fitiavana mpitrandraka ary eo tao ihany koa ireo azo lazaina hoe orinasa mpanotrana any ivelany. Ny adidin'ny ministera amin'ny ankapobeny zany dia ny mampafantatra ary ny mampiomana sahady an'ireo mpandraraha rehetra sy mpiatsehatra rehetra eo amin'ny sehatry ny Drakaka zany. Ny taona 412 no nisin'ny fampiarana ny fanakatonana ny fitrandrana ny Drakaka farany taorinandray hatramin'ny taona 412 dia tsy nisy intsony ny fampiarana ity fanakatonana ity. Nisy fiatraikany teo amin'ny vokatra miakatra zany ka nahatonga ireo mpanangom-bokatra ho faly ny amin'ny fisian'izao fanapahan-kevitra vaovao noraisin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono izao. Fangatanana taonay ty fermeture ty ka nivaly izao sota betsaka anareo no nampiteraka zao fermeture zao satria na izahay koa raha dia mambo tsy lavoloa amin'izy ty satria miasa tsy mahita mamy satria produit arak'izay lazainareo moa ratsy marina fa tena ratsy produit ny vidiny koa moa dia tena mampitomany tsy hitako mivarany miasana da misy mitomanina misy ny fermeture isorana anareo mba nampateraka an'izay. Isy ny atrikasa tanterana amin'ny volana septambra ijerena ny fandaminana sy fandravonana manokana ny amin'ny fitrandrana ity Drakaka ity eto amintsika.